inona ka io mampiady sainanao io, inona ka io mampirotorotanao io amin'ny fiainanao? Efa azonao antoka ve fa voasoratra ny an-danitra ny anaranao? Raha mbola tsy azonao antoka zato isan-jato fa voasoratra ny an-danitra ny anaranao, aza mihetsika akory eo amin'ny toerana misy anao io, miresahana amin'i Jesosy izao dia izao, mihavana amin'Andriamanitra fa mandalo izao fiainana izao. Teneno Jesosy hoe mifona, mibebaka, tsy ampozinao ao anatin'ny 2 minitra, ao anatin'ny 2 segondra dia afaka mivadika ambony ambany ny fiainanao. Tsy fantatra izay iseho, io zavatra mandany ny fotoananao io, tsy hainao na roviana no tapitra ny ainao. Inona ny tena tanjony eo amin'ny fiainana? Raha sanatritsika manao zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra dia voafafy io anarany io. Tsy aleo ve azo antoka ny mandrakizay mifikira amin'ny Jesosy hatramin'ny farany? Aleo azo antoka fa tafiditra ny lanitra? Teneny Jesosy hoe soraty mazava tsara Jesosy ny anarako aho. Tadidio tsara fa tamin'ny afaka fanadinana ianao dia ohatran'izay ny tokony fifalianao rehefa voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Dia mifalia, tsy hoe mifaly satria hoe nahazo cadeau na nahazo namana, fa mifalia fa voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Luka 10:19 mahereza tompo.